Fankarena sy ny Covid-19 fanampiana arabola amina miliara no nanjavona hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razara-Pierre. Pasteur Roger André Amsata ampandefera aloha ny fotodrafitrasy. Université ny Fianaratsoa niverina tokona androany ireo mpianatra. Tokolasy sy topoko vavy manohitra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity arivariva ity. Tonga soindrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isatarantsika avy hatrany ary ny fiarahana amin'ity arivariva ity tende ho taterina aminao avy hatrany ary ny tatitra momba ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus voray eto am-pelantanana tamin'ity androany ity ka toy izao ary ny andindiny mikasika izay. 10 indray ireo maty omaly 1 Martsa vokatry ny aretina coronavirus raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamana sy ny CCO androany. Tamin'ireo namony ainy dia 5 avy eto Analamanga, roa tany Atsinanana, Dianany iray, Loatra Mangoro iray, roa tany Menabe, ray Analanjorofo, ray Otomatsiatra, Boeno roa, ray Menabe, ray Analanjorofo, ray tany Atsimo Atsinanana. Arak'izany dia tafiakatra 3 sy 700 ireo namony ainy teto Madagasikara no ity valanaretina coronavirus ity. Misa 7 sy 200 ireo isa tranga vaovao tamin'ireo fitiliana 2 sy 700 ka toy izao avy ary ny fitsitsarany mikasika izay. 10 amzato eto Analamanga, 2 Atsinanana, 4 avy any Diana, roa tany Loatra Mangoro, 4 Matsiatrambony, 12 tany Boeny, 2 Menabe, 9 kosa ny tany Analanjorofo. Atreto arak'izany dia tafiakatra 2 amzato sy 4 arivo nisan'ireo olona manaraka fitsaboana manerana nosy raha 7 sy 200 kosa no misy tranga fahasarotana na ny forme grave izany. Miamahery vaika tokoa ny aretina amin'izao fotoana izao ary raha tambatra ny tatitra tamin'ny 3 Martsa sy 3 Martsa rasa teo dia tafiakatra 3 be izao indray izany no namony ainy tao anatin'ny 2 andro. Izay ny amin'iny faniverina tokona indray ny mpianatry ny université ao Andrianjato Fianaratsoa tao androany. Tsy miova ny fitakiana fa ny vadsom-pianarana izay nampiteraka olana hatrany amin'ny manerana ny université rehetra teto Madagasikara izany. Niatrana avy hatramo ny mpitandro filaminana ny fandona tamin'ireo mpianatra ary ny fanitadiana mikasika izay. Ny alahelo tsy ambarahavana no zakany tompony ihany ny fomba fiteny malagasy. Nivoaka tamin'ny fanginana ny mpianatra teo amin'ny université n'Andrianjato tamin'ity androandroany ity. Vao maraina dia nifamorovoro ireo mpianatra ary tonga tamin'izany fitakiana izany. Efa ela nainoantsika teto tsy teroa fa misy ny fitakiana izay ataon'ny mpianatra amin'ireo université saika ho manerana ny nosy. Ho an'ny Fianaratsoa moa dia ity androany ity nanaovana an'izany fitakiana izany. Antony maro no nahatonga ny mpianatra tsy niroso tamin'izany fitakiana izany hatramin'izay. Nanaraka foana ny tompoko nitsonjony hoavinay na nifampiresaka tamin'ny université ny autorité maro samihafa. Ankehitriny kosa tompoko tsy rariny loatra ilay izy satria misy ny mpianatra tena miaina tanteraka amin'ny vatsim-pianarana io, misy ny mpianatra tena mila n'io bourse plus équipement io vao tena miasa ny première année ao ny manao boky ary efa raha malala zao fa système LMD ny aty amin'ny anjerimanontolo photocopie impression sahirana ny mpianatra connexion tompoko ka zay ny natonga ny mpianatra eto androany hoe avoay re tompoko ny 5 mois plus équipement ho an'ny première année ary 4 mois ho an'ny L2 miakatra zay ny fitakina eto androany ary tsara fantatry ny be sy ny maro fa tsy isy ambadika politika zao raha ataonay zao fa mifonay madio. Nandritra ty fitakiany mpianatra ity dia tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana izay tena maro dia maro tokoa ary efa nirefidrefitra ny basy tamin'ny fahatongavan'izy ireo teny an-toerana. Nilatsaka ho mpanelanelana moa ny mpitandro ny filaminana gadianisy indray ny fifanantonana teo anivon'ny mpitantana ny université sy ny solotenan'ny mpianatra. Taon'izay dia nisy ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny université ary no amafisy ny tamikabary izay nataony fa mbola ny vatsim-pianarana efa bolana aloha no afaka omena hatreto raha 10 volana kosa ny takiny rehetra mpianatra ankilany. Tsy nahafaly an'ireo mpianatra ny fahafantarana an'izany ka dia ho hitantsika eo indray moa ny toy ny ty raharaha ty.
Fanaresaka taminay androany ny ben'ny tanàna voafidy tany Ambomiadana distrikana Andramasina. Mampivarahontsana tokoa ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao satria dia tsy misy dokotera miasa any amin'ny commune io amin'izao fotoana izao. Ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary Andry Rakotomalala. Very fanambola velona ny ponina any amin'ny commune Ambomiadana distrikana Andramasina. Roa taona izay tsy mba misy mpitsabo miasa any an-toerana hoy ny ben'ny tanàna. Araka ny fampitambavao ihany koa ny nahalalana fa ratsy dia ratsy ihany koa ny hôpitaly any an-toerana. Tsy misy dokotera eo amin'ny commune Ambomiadana amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny roa taona izay nisy ndraiky rythme izay natao hoe hisy dokotera fa mbola tsy misy hatramin'izao nefa resaka ady amin'ny amena no ataontsika ady amin'ny covid dokotera ny tokony priorité dia mangataka zany ny ministra ny fahasalamana mba hijery akaiky ny amin'izay resaka fahasalamam-bahoaka izay indrindra ny dokotera hiasa amin'ny commune Ambomiadana. Ny hôpitaly ihany koa dia tena tsy mendrika ny marary tsony ny hôpitaly Ambomiadana ao efa tena ratsy dia ratsy izy ao ary marary miditra ao aza dia vao miombo ny aretina satria vao mahita le foto-drafitrasa ratsy dia efa kivy tanteraka amin'ny moral. Ny commune nefa tsy manana fahefana afaka tanteraka an'ilay foto-drafitrasa noho izany mba miantso ary tompoko ho an'ny ministra ny fahasalamana mba hijery akaiky an'io fahasalamam-bahoaka indrindra ny hôpitaly ho an'ny Ambomiadana io. Ny ratsy lalana any an-toerana ihany koa dia mampiteny mona hoy hatrany ity ben'ny tanàna ity. Ny lalana dia tena ratsy tanteraka satria lalana tokony ho tonga eo amin'ny adiny 2 eo fa raha ohatra hoe ela fa zao izy efa mahatrany amin'ny adiny 9 any na adiny 7 vokatra ny orana mrotsakorana zany dia lavadavaka. Efa niteny ihany ny ministre ny travaux publics niteny koa andriamatoa gouverneur mikasika ny lalana makany aminay ny commune Ambomiadana miala ty Andramasina hoe ho amboarina fa hatreto aloha mbola tsisy fanamboarana dia mangataka zany zay ary mampatsiahy ny teny izay nolazaina hoe ho atao le lalana dia rehefa mba nitenenina hoe atao le izy dia manao antso avy zay hoe mba ataovy le lalana satria lalana makany aminay zao ny olona marary any Ambomiadana makaty Andramasina adiny 9 vao tonga ao dia zay vao miakatra ty Antananarivo adiny 9 vao tonga aty raha olona tokony ho velona aza zany maty. Na inona ny ezaky ny mpitondra fanjakana amin'ny fananganana foto-drafitrasa raha marary lava ny vahoaka ao anatin'ny firenena iray dia tsy misy mihitsy ny fampandrosoana. Raha araka ny vaovao voaray hatrany dia paramedy iray monja no miasa ao amin'ny commune iray io izay misahana olona hatrany amin'ny 2 arivo any ho any. Fana eo aza ny fianaka ny valanan-retina covid-19 izay mampiororo amin'izao tontolo izao dia mitohy hatrany ny fitadiavana ny fomba anatsarana ny sehatra ny fampianarana ny toeram-panofanana familiana fiara na ny auto-école eto an-drenivohitra. Efa misy ihany koa ny fandaminana napetraka mikasika ny fakana ny permis biometrika iarahan'izy ireo amin'ny tompon'andraikitra maefa amin'izany fanetetiana. Niemtra ny toe-karena tamin'ny kantinanta rehetra noho ny valanaretina covid-19 nisy fiatraikany goavana amin'ny toe-karena ny fepetra noraisina nentina niady tamin'ny covid-19 ny taona 2024 voakasika izany indrindra ireo orinasa madinika salatsasany na PME maro amin'ireo PME ireo no hiara ny valanaretina na mitsaratra ny fiodinan'ny orinasa matsy ny fihibohana. Mbola hafa fa tsy hoe fampianarana manity fiarakodia dia misy hoe vatotsinjo misy hoe tosika famenitra ny sisy ireny fa ny auto-école zany hatreto aloha mbola tsy nahazo mihitsy dia tsy hita hoe alahelo hoe zany sa hoe mba hoe zaraina amin'ilay mandray mpitapona fa tsy mahazo mihitsy zany ny auto-école teto Madagasikara. Nanambara moa ireo tompon'andraikitra misahana amin'ny fahasalamana fa efa miditra amin'ny fiatriana ny valanaretina covid-19 andiany faharoa isika eto Madagasikara. Manoloana izany dia efa mandray ireo fepetra ara-pahasalamana mifanandrify amin'izany ity toeram-piofanana familiana fiara ity. Morongatra be zany le aretina dia na ny code de la route aloha zany zao nahato kely aloha zany le miaraka be dia be satria mampatahotra be izy fa hoe aleo raisina tsirairay zany le mpianatra. Zay ny anaovana azy hoe ty efa misy boky raha teo zahay dia zay aloha zany ohatrany hoe fepetra vinjy-mankany raisina zany fa ny any amin'ny conduite indray moa dia efa mampiasa an'le solution de droit alcoolique zany isaky ny mpianatra miaraka amin'le bon iny dia isaky ny mova mpianatra dia tsy maintsy mandeha ilay fanadivana satria tsy fantatra tsy hoe iza mitondra inona dia iza marariny inona fa fisoroana zany ny atao. Mahakasika ny permis biometrika indray tena mafisy ny fefa misy ny lamina hiaran'izy ireo amin'ireo sampandraram-panjakana misahana izany. Manaraka andrindran-damina zany napetraky ny fanjakana zany le izy dia rehefa afaka zany le mpianatra ohatra avy ato amin'ny auto-école zakizy manao fanadinana
dia rehefa manao fanadinana izy dia ny atota taratasiny rehetra any amin'ny fiben'ny toeram-panadinana ny Tsimbazaza. Dia ny ao Tsimbazaza zany no mamatotra an'ilay dossier anankiray ao anatina bordereau anankiray ohatra hoe olona 530 dia manana numéro anankiray iny. Dia in'ilay numéro iny no alainay zany firona tokolo zakeo anatin'iny izavy ohatra ataontsika hoe numéro ana bordereau 25 ohatra. Dia tonga aty aminay ilay mpianatra rehefa avy eo mitondra ny photocopie certifié ny carbonyle sy ny résidence. Dia miaraka amin'izay ilay hoe numéro-any numéro 25 dia amenay taratasy izy eo anivon'ny syndicat Antananarivo akeo namoaka ny taratasy io. Dia taratasy zany no tokolo afaka manome azy ilay mpianatra. Dia amenay an'ilay mpianatra io miaraka amin'ilay dossier-ny ilay photocopie teo sy ny résidence. Dia lasa izy makany amin'ny centre immatriculateur tsy Ambohida. Dia ao indray izy mahazo rendez-vous hoe amin'izao daty ianao tonga aty mandoha vola sy ny maka sary. Vita an'izay dia mahazo daty indray izy amin'izao daty indray ianao tonga aty maka an'ilay permis. Dia azo n'ilay permis biométrique atao. Vaovao avy any Mahajanga kosa indray dia betsaka amin'ireo zaza sy ankizy no niala tamin'ny fianarana any Mahajanga any amin'izao fotoana izao. Voatery manampy ny iray aman-dreny izy ireo mikapoka vato. Tsy araka intsony ny fiampianarana azy ireo hoy ny iray aman-dreny ka voatery najanona mitady vola. Ny mpanao gazetiny MBS any toerana no mitatitra ny vaovao. Zaza mambevavy no manao asa vato eto amin'ny Belbaka distrika ny Mahajanga faharoa. Efa tsisy mianatra intsony izy ireo amin'izao fotoana izao fa manampy ny ray aman-dreniny amin'izany asa vato izany. Sitrana ay mba vola maromaro no azo entina vitanana sakafo. Teo aloha dia nazo fanampiana toy ny kit scolaire, fanampiana ho an'ray aman-dreny mpianatra amin'ny zavatra tokony ilay mpianatra izay atsarovan'izy ireo ny fola teo Marc manana izany. Ankehitriny dia tsy misy intsony izany fanampiana izany any ka mijanona ireo ankizy ireo ka manampy ny ray aman-dreniny no ahafahana mitady vola. Izaho zany misy miantoka fa rehefa andekola le zaza dia tsy tofiandreo. Rehefa le andekola mbola misy stylo, cahier, inona tsy araka le ray aman-dreny fa tsy nahantoka fidirana igny manko e. Dia fa raha amin'izay zany le ankizy lasa mitapetra fa tsy mitohy le fianarana satria mbola misy stylo, misy cahier, ireo zao fa atofandreo dia fa juste hoe mampiditra amin'ny décollage fotsiny. Dia stylo sy cahier sy raha jiaby regny zany ilan'ny ramose regny tsy araka ny ray aman-dreny amin'izay fa raha le zaza zany tavela. 7 taona ka hatramin'ny 12 taona izy ireo amin'izao fotoana izao manao ny ity asa ity. Amin'ny 9 maraina no manomboka ny asa. Zara raha mahazo fa misy kosa ny fangatahana sy fanampiana ho ataon'izy ireo. Mangataka fanampiana raha mba omena fanampiana tsy ampitosaky. Zao. Fantanina mipetraka dia rovina ihany ary vao hijery madinika ny fanjakany. Fa mateti-pitranga tatoato ny fanafiana mitapy adina ao amin'ny commune Ampitatafika. Tokantrano maro no lasibatra izany hoy ny ben'ny tanàna atao anatin'izay iray volana lasa izay. Olana nefa tsy fampiny ny fitaovana entin'ireo mpitandro filaminana manao ny asany. Njavandriamahefa sy tahirin'ny anaranarindrina no nanao ny fanadihadiana. Tao anatin'indray volana nahatratra 12 ny trangana fanafiana mitapy adina atao amin'ny commune Ampitatafika distrikana Atsimondrano raha nitatitra avy amin'ny ben'ny tanàna. Fokotany maro no tetezindreo jolay ary arahana fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy sy ny zava-maranitra izy ireo. Tsy mipetra-potsiny sy manoloana izany anefa ny ben'ny tanàna sy ny commune fa misy ny fiaraha-miasa eo amin'izy ireo sy mpitandro filaminana. Atao hoe misy tato anatin'ny rotokom-bolana izay ilay fanafiana trano amin'ny alina, izany hoe famakina trano. Misy moa tamin'ny farany herinandro teo atao hoe avorté ilay satria mba angaikaingana ny antson'ireo tompotrano misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny gendarmerie nationale, ny commandant de brigade mitarika azy izay tena tsara dia tsara. Ny tamin'ny farany herinandro teo moa anankiroa teny amin'ny fokotany malaza dia anankiray teo amin'ny fokotany Falerivo. Izay ny tenanay niaraka tamin'ireo commandant de brigade sy ny élément ny chef de poste ny Falerivo no miaraka teny ary avorté le izy. Mandray anjara zany ny ben'ny tanàna rehefa mba afaka iny
manao ny patrouille de nuit zahay miaraka mihitsiny ambatanay. olana hafa ihany koa ny tsy fampiany fitaovana hitondreo mpitandro filaminana ao amin'ity commune ity manao ny asa ny hohiatrany ny be ny tanàna hanaka voatery ny fiaran'ny commune matetika ny hitondreo mpitandro filaminana raha misy ny trangana tsy fandripalemana indrindra rehefa misy ny vonjy-taitra tampoka tsy maintsy atao. Tena tsy ampy le fitaovana, tena tsy ampy mihitsy le fitaovana, mangataka izay mba omenan'ireny 4x4 reny satria mba mahita ihany zay fa raha azo atao ny tafika na azo betsaka manko dia mba hanatsarana ny atao hoe fandripalemana ety amin'ny commune. Ny fitaovana ambatan'ny commandant de brigade no ampiasaina fa tsy fitaovam-panjakana, ary misy fotoana ihany koa ny fitaovan'ny commune, ny fiaran'ny commune no ampiasaina, ary misy fotoana ihany koa ny fiaran'ny be ny tanàna manokana no ampiasaina. Maintsy mimponina mpitatafika araka izany ity be ny tanàna ity ho mailo sy hampandre avy hatrany ny tompona andraikitra raha toa ka misy ny trangana fanafihana tahaka izany. Fampisoana indray ankehitriny ny tontolon'ny zavakanto malagasy satria dia nodimandry omaly ny mpanakanto ara-pilazantsara Andrina Ramamonjy sy ny mpanakanto Raharinirina Zoarimanga Monika Estelle ao amin'ny tarika ny voanio. Ny andindin'izay entin-dravira Zafimahenina sy Andry Rakotomalala. Iraira izay tsy afaka atao ambavandreo mpankafy Andrina Ramamonjy ankoatra ireo famoronana marobe nataony ka anisany hira mpanakanto iatatiana. Ramamonjy Sandry Anirina no tena anarany, notomandro omaly teo amin'ny 420 taona rehefa avy nanaraka fitsaboana teny amin'ny hopitaly. Mpamorokera ara-pilazantsara ihany koa ary mpitendry moa no tena nahafantarany maro any Andrina Ramamonjy. Je ne peux pas mon ami t'oublier. Si tu n'en voulais plus de moi, je n'en ai rien que mes yeux pour pleurer. Si tu veux m'écarter de toi, il est évident que je t'aime d'un amour ardent, suprême. Mais si le destin ne veut réaliser, je ne peux pas t'oublier. Dodomandry ihany koa i Raharinirina Zoarimanga Monika Estelle na i Monique ao amin'ny tarika ny voanio. Teraka ny 4 Martsa 2007 sy 700 tao Tomasina izy. Dimy anadahy izy ireo no mpira tao amin'ny tarika ny voanio ka izy no farany tamin'izy ireo. Ny taona 5 moa no niforona ny tarika. Verolomanga ny tontolon'ny zavakanto, samy namela mamy teo amin'ity sehatra ity izy ireo ary nametraka tamin'ny toerany hira malagasy. Izahay ekipan'ny MBS radio télévision moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviandreo rehetra izay manana havana namony ainy izany. Ny vaovao malaza maneran-tany kosa indray no antsika manohy ny fiarana amin'ity arivariva ity. Ny antsony rehetra irahina nandritra ny volana Aprily ho avy izao ny filoha frantsay Emmanuel Macron omaly. Miatrika ady vaovao indray mantsy ila Frantsa amin'izao fotoana izao manoloana ny fianaky ny Covid-19 izay mahazo vahana indray ny fianaky ny aretina ka nandraisana fepetrana angana izany. Ny andindin'izay entin-dravira Zafimahenina sy Andry Rakotomalala. Fepetra miisa 7 no noraitsy ny filoha frantsay Emmanuel Macron manoloana ny firongatry ny aretina Covid-19 any Frantsa. Departemanta 7 no isedra fiboana mandritra ny 4 herinandro manomboka ny sabotsy avy izao. Toy ny Île-de-France, Hauts-de-France sy departemanta 3 hafa ikatona ny fivarotana sasansasany ary tsy azo atao ny vizivezy mihoatra ny 10 kilometatra. Fepetra faharoa izay verina fa goavana dia mikatona avokoa ny sekoly, ny kolejy, ny lycée ary ny crèche rehetra mandritra ny 3 herinandro. Azon'ireo mpianatra eny amin'ny université atao kosa ny mamonjy ny sekoly indray andro ao anatin'ny herinandro. Manomboka ny 12 hatramin'ny 19 Aprily no izany ny fialan-tsasatry ny mpianatra rehetra a Frantsa.
azo atao nivezivezy faritra samihafa mandritra ny fetin'ny Pasika ho ny filoha frantsay. Nandritra ny fanambarany nilaza Emmanuel Macron fa ho ampina ny fandriana ho andreo marary. Raha 527 izany amin'izao iotra ny reala isa afaka andro vitsivitsy mitohy ary alavaina ny fehibotona nampiana ireo orinasa sy mpiasa arakaraka ny amafy ny fepetra raisina. Ny 12 aprily avy izao isitraka vaksiny ireo mihoatra ny 80 taona raha ny 12 mey kosa ny anjaran'ireo mihoatra ny 50 taona. Afaka misokatra avokoa ireo toeram-pivavahana rehetra manomboka ny tapaka ny volana Mey saingy manaraka ireo fepetra sakana rehetra. Tsy Frantsay irery no efa nandray fepetra tahaka izao fa saika ireo firenena nisy tranga betsaka indray. Ny eto amin'ny kantinanta afrikana toa tsy refiry ny firongatry ny aretina tahaka ny mitohito ny fiainana andavanandro ny antsiraray. Ny eto Madagasikara tsy mitsaratra mitombony na mony ainy sy ny marary mihoatra lavitra no isa herintaona lasa izay no misy amin'izao fotoana izao. Malaina merina fiboana fitondram-panjakana satria matahotra ny atezeran'ny olona nampanantenaina fa tsisy fiboana izany intsony. Tsy lavina fa isy fiantraikany goavana amin'ny lafiny rehetra izany raha ho antsika saingy raha tsy hiboka intsony inona mampitavozavoza ny fanjakana mametraka lama sy fepetra entitra isoroana fiparitahany valana retina. I Madagasikara angamba efa mafy noho ny Europeanina toy ny mpitandro filaminana mpanaramasy fanajana fepetra ara-pahasalamana aza tsy misy intsony. Sa tena vela amin'izao dia izay lalany ihany lalany. Ny vaksiny tokony afarana mbola mampisalasala ny fanjakana izay mbola mivarotra ny CVO sy ny CVO+. Toa mitamatama ny fanjakana malagasy mandray fepetra entitra. Ny vaovaon'ny politika kosa indray dia araka ny vaovao milatsaka voaray eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao dia nivoaka androany hariva izany ny lisitra ireo izay mpikambana ao anatin'ny HCC na ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ka toy izao ary ny andindininy mikasika izay nivoaka androany voalohan'ny volana Aprily ny didim-panjakana laharana fa 124 tsipika 427 manendry ireo mpikambana telo tamin'ny avy amin'ny filohan'ny pirenena andrafitra ny HCC na ny fitsarana avo momba lalam-panorenana araka ny voarafitra ao anatin'ny lalam-panorenana 420 andalana faharoa. Ramatoa Rakotobe Andriamarjona Volonirina Kristiana sy Ramatoa Razanadranarson ary Andriamatoa Mbalo Ranaivo Fidèle. Nankatoavina ihany koa ireo mpikambana hafa izay voafidy andrafitra izany dia roa avy amin'ny teny mera-pirenena Andriamatoa Rasolona Lasana Georges Merlin sy Andriamatoa Noelson William. Ireo mpikambana roa avy amin'ny teny merandolona Ramatoa Rakotoniaina sy Ramatoa Ranaivson Rojoniaina izany. Ary ireo mpikambana roa avy amin'ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara eto Madagasikara dia Andriamatoa fepetra miisa sivy no noraisiny filoha frantsay Emmanuel Macron manoloana ny firongatry izany. Maro moa no miandrandra fitsarana maleo tena fa tsy mitanila amin'reto mpikambana vaovao andrafitra ny fitsarana avo momba lalam-panorenana na ny HCC ireto. Fa 7 andro izay no nitanana aponja ireo 12 menadavo sambotra tetsy Analakely ny 20 febroary lasa teo. Tsy mbola misy mangirana mihitsy ny amin'izy ireo akapanao politika iray androany no niresaka taminay mikasika ity raharaha ity nandindin'izay ary eo amin'ny rindran-tsariny Andry Rakotomalala. Noho ny tondromoditra dia nosamborina ireo 12 menada nandritra ilay fikasana anao famirim-bahoaka anaovan'ny député tatitra tena amin'ny kianjany 13 Mey ny 20 febroary lasa teo. Fantatra aloha fa dia nilavina ny fangatahana fahafana vonjomaiky ka ny amin'ny 9 aprily avy izao no andeha ny fitsarana ny raharaha. Manambaratrany ity mpanao politika iray ity fa tsy mbola misy mangirana mihitsy ny momba azy 12 menada kanefa tsy misy ny fandikan-dalàna. Tena tsy aradrariny mihitsy satria ny parlementaire rehefa anao tatitra amin'ny vahoaka dia anjarany mpitandro filaminana no mibalezena miaro ny hainy vahoaka sy ny fananany satria voafaritry ny lalam-panorenana zany, voafaritry ny lalàna velo eto amin'ny tany sy ny firenena zany. Rehefa avy manao fivoina sy olombavim-bahoaka dia tokony manao tatitra any faritra zay ny eviany avy ka mazava be ny resaka tamin'iny. Sy olombavim-bahoaka voafidy teto anatin'ny Antananarivo renivohitra no anao tatitra teny ampabe maso mihitsy tamin'ny lalany ianao manjery ny teny
amin'ny alalana gazety sy radio télévision dia le olona zany inona amin'izany tsy le olona ho avy eny izy ianao an'le tatitra nanao polo menamena na nanao akanjo menamena dia nosamborina ary nofonjaina izany ve eritreretintsika hoe aradrarina inona ny tamin'izany no heliko le olona satria izy mba nieritreritra noho ny fahasahiranany ngamba no izy ako teo dia hoe andao ianao an'izay tatitra zay fa so hita soritra ao anatin'ny teti-bola izay ny olona anindra sy olombavambokontsika ireo ny hoe imety ho avy ny fiainantsika arakaraky ny fieritreretin'ny sasamola izy samy manana ny toe-tsainy ny olona rehetra fa raha aminahako mijery miala tsiny le hoe zahako aminay izay ao anatin'ny atao hoe hetsiky ny fanoherana dia tena hoe tena tsy aradrarina ary tsy miendrika ho an'le voaka malagasy izay tena ao anatin'ny fijaliana amin'izao fotoana izao. Ratsaivina dia nanome lesona momba ny demokrasia ny Flora Joel nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny 20 martsa lasa teo. Nangasiasy nefa fianakavian'izy 1 menada ireo satria tsy nisy resaka akory ny momba azy ireo kanefa ny demokrasia no resahina. Itsaran'olona azy io fa taratra ny fitondrana jadona sy ny tsy fahazakana faneho-kevitra. Afaka mandray fanapahan-kevitra anafahana azy 1 menada ny filohan'ny repoblika satria antony ara-politika nanenjehana azy ireo. Amin'izao herinandro masina izao dia fotoana isaintsainina sy anovana famindra fa kosa tsy ifamotika eto amin'ity firenena ity. Fantondra ny fomba fijery ny androany ny ray aman-dreny ara-panahy no sady mpamakafaka politika ny pasteur Roger Andriamsata izany mikasika ny fiainam-pirenena misy amin'izao fotoana izao. Nambarany fa ny ady amin'ny valanaretina coronavirus aloha no tokony ho ataon'ny mpitondra fanjakana vaindondra raha. Anjavandre Mahefa tahirinay anarana lerina. Tsy ny mpitondra fanjakana no manavaka amin'ny maika sy ny tena lahara-pameana hoy pastora Roger Andriamsata. Tsy takona fenina intsony mantsy fa morongatra izay tsy izy amin'izao ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Tsy maharaka intsony ny hopitaly, ny fitaovana ara-pahasalamana tsy ampy, ny oksizena enty miady amin'ny valanaretina ifampitadiavana. Ny fanjakana nefa ity miroso amin'ny fanaovana foto-drafitrasa ihany izay tsy misy maharatsy azy. Saingy raha manana vola sy finiavana anao izany, tsy ny fahasalamam-bahoaka ve aloha no tokony atao lahara-pahamehana. Ny resaka foto-drafitrasa dia tsy hoe tsy ilaina akory fa tena ilaina. Fa tsy amin'izao zany no fotoana hirahirana an'io satria raha ny tena andrasana vahoaka zany amintsika izao amin'ny mpitondra isa-tokony atraty mpitondra favarana izy resahako zany dia ny hoe iresaka fahasalamana ary manolo-kevitra ihany nolo-kevitra apatsorana fa tsy misy zavatra hafa ambadika hoe tsy aloha ve ny resaka fahasalamana aloha ny tena jerena satria tena misy ny maty tena misy ny marary isa-tokantrano isam-baravara nizaky ny fianakaviana farafaratsiny ny resaka momba ny fanafody hoe ahoana ny fomba ampianana ny vidin'ny fanafody. Vitamine C zao plakety anankiray any amin'ny faritra sasany vao misy olona milaza hoe 10,000 ariary plakety kely enina ny ao anatiny 10,000 aiza moa natakaran'ny olona zany farafaratsiny mba tokony iresaka koa ny antsoina hoe protocole satria tsy dokotera ny olona ka no dokotera tenany fa tokony horesahana ny protocole médical zay azahoan'ny olona mitsabo tena. Nanambara ihany koa i pastora Roger Andriamsata fa ilaina ny fijoroan'ny mpanohitra amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ka tsy tokony ataon'ny fanjakana mba ny zavatra mihitsy. Taratra ny fisian'ny demokrasia raha teo amina firenena iray mantsy ny fijoroan'ny mpanohitra tahaka izao. Fa tena olona manao zavatra meloko zao hita eny amin'ny réseaux sociaux hita izanaiza manana proof etc fa tsisy mihetsika any amin'ny Bianco Samfin tsisy mihetsika mialatsiny aminareo namana fa zany no izy. Fa rehefa misy aty amin'olona aiza ve olona miakanjo menamena ve na misarika mety tsy idirako resaka politika satria za tsy teny mihitsy fa dia milaza fotsiny hoe akanjon'olona anaovana menamena ve dia ametrahana olona MD fa aiza ny misy justice anao an'izany mialatsiny fa tsy kritika ilay izy fa tena manjary lasa mahamenatra ilay izy ka io zany tena ilaina ny fisian'ny fanoherana koa izay hitako fa tokony hiezaka koa andeha ampahendrena araka izany ny fanoherana fa na izany tsy zany dia ny mpitondra tokony halala foana hoe nyzany lazain'ny fanoherana zany dia hoentiny manitsy ny dian'ilay izy fa raha manao an'izay io zay le demokrasia fandambiasana ny fitondrana rehefa avy eo fa raha tsy zany ianao ngery mikiry biby andeha amin'ny lalana tsy izy dia tonga amin'ilay tsy hoe instabilité ianao tonga amin'izay ianao ary tsotra fa mialatsiny miteny amin'ity ny maka fitondrana ngemora fa ny antsoina hoe maintien de pouvoir tsy mora akory. Taratra ny fanjakana tsara tantana ihany koa ohatra ny pastora Roger Andriamsata ny fisian'ny fifampitokisana eo am-pitondra sy ny vahoaka. Tsy hita taratra intsona nefa izany amin'izao no ny fitantanana tsy mandeha amin'ny laoniny ho iatrany ny fanazavana.
fa mbola sarotra ny manarina ny toe-karem-pirenena indrindra tao aorian'ny fibohana ny taondasa teo io ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Tsy ilaina hoy izy ny miditra anatin'ny fibohana saingy anjara asa ny mpitondra fanjakana kosa ny manao ny fomba rehetra andresena ny aretina ary ampiena ny isan'ny maty. Ravrazafy Mahenina sy Tahirinena Ranarina. Nisongadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany ny Covid-19 sy ny toe-karena. Tsy sotratra ireo kajikajy ao anaty lalàna ny teti-bola ny angana ny toe-karena. Ao anatin'ny vanim-potoana mbola manarina ny vokatry ny Covid-19 isika amin'izao. Raha nanao tombana ny ministera fa hanao miabo 4 faingo 5 isanjato amin'ny fitsondry ny ferikarena dia mazava ho azy fa tsy ho afaka andehany amin'izany tsika ny antony lay 3 volana voalohantsika amin'izao fotoana izao dia mbola resiny tamin'ny 2020 resy zany le fampidiram-bola antsika amin'izao fotoana izao rehefa raha ohatra ka hiazakazaka anao le 4,5% tsika dia mila mandresiny 2020 zany ny fampidiram-bola ao anatin'ny kitabobola mpanjakana tsy ho tafavoaka tsika amin'ity 2021 ty andehany ensika le 4,5 aza manofy anao monsieur le ministre fa sa manao fanamby aminao ah fa tsy ho tratry zany ninninona ataonareo ministère fitantanam-bola tsy ho tratry zany 1% kajy-mbola tabatra zay ny azotsika atao. Samy maka ho azy ho ny fitenenana betsaka ny fanampiana raha-bola azo avy any ivelany saingy tsy mazava ny ampiasana ny akamarony mitaraina ny sehatra tsy miankina nanjavana ihany koa ny vola tokony nanampiana azy ireo. Tamin'ny financement Covid dia ny 50 millions de dollars izay tokony hamatsiana ny orinasa salatsalany madinika salatsalany ny PME zany dia ny fiarinany tokony nanao garant ao anatin'izay zany hoe zany a tokony nomena vola reo PME reo na ahafahany niatrika ny fiatraikan'le Covid. Androany ane le PME tsy nahazo vola tsy zany teny an'izany a fa ny fivim-pamana no miteny an'izany tsy nomena vola ilay fivim-pamana antony rehefa nakany amin'ny banky izy dia ozy ny banky hoe ataovy antoka ary ny fanananareo dia tsy miditra le PME fa manino izy dia anao antoka nefa fa matsimbola ny Covid le izy noho izany zany io vola tokony ho an'ny mpandraraha madinika salatsalany io manjavo nakay zany le izy anaovy mangarara aloha zay mangataka aminareo fitondram-panjakana hoe nakay izy vola io inona nanaovana azy ao anatin'izay zavatra zay eto antsika dia mametraka hoe raha ohatra ka nitanterahanareo ange le zavatra nampiarahana tamin'le fepetra zay ny raisiny tsy mitotongana ohatran'izao le ferikarena fa mampiazakazaka fitondram-panjakana dia hoe raha misy mpandrarahany amin'ny sehatra tsy miankina tady isongadina dia andao tadiavina zay anakatonana ny orinasa andao tadiavina zay atonga anazy tsy hisokatra tsy hiasa satria mety anelingely ty amin'ny lafiny ara-politika. Ao anaty kiondalana iray ahafana miady amin'ny Covid-19 ary manarina toe-karena i Madagasikara amin'izao ny vaksiniana nefa no an'ny fanefitra ahafana manarina amin'ny firenena betsaka ny antsiovina nataon'ny mpanohitra na nilaza ny anaraka aza ny flo mbola mbava ihany izany aloha hatreto. Be ampo be fahatany tsy manaraka ny tenitenen'ny hafa io tsy adalah président Marc Valmana miteny andao tsika nafatra vaksiny dia nareo moa amin'ilay tsy te anaiky an'izay dia hoe namoriny akademisiany na oui dia aveo dia hoe nafatra nanaiky ihany fanao an'le dia ataovy akinanga ndray koa iny fa mbola tsisy vahaolana eto akoatran'izay aloha zany a no hitantsika hoe io ny ekeny zao tontolo zao hoe le vaksiny ary ny olona miazakazaka makany dia tsika tsy havita tena rereto fa mila miazakazaka makany noho izany a raha endry ny fitondram-panjakana dia ny mampiazakazaka ny mety azahoantsika vaksiny mita amin'ireo nosy manodidina antsika ireo ohatra ny Maurice ny sasany a zay ny tokony ataon'ny Madagasikara zay hoe ahoana ny ampiazakazaka an'izay fa raha tsy zany dia taraiky eto tsika tsisy asa afaka andeha eto dia ho tena farahidintsika amin'ny fameloma-tena dia za tsy te hafantatra hoe raha pitso raha afaka pitso sady matin'ny anoanana ny gasy no matin'ny aretina. Dia zay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hisorana ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety ny ara-ny salana natotosa izao fampahalalam-baovao izao asa mio samy tsara ry tompoko lahy sy tompoko vavy.